Ampifaliana trandry ava malalo ny arabako atsika tsirairay avy rehetra mpanaraka izao vavaka sy fampahirezana izao ny fiadanan'Andriamanitra no irareko amintsika tsirairay avy rehetra naiza misy anao ary alohan'ny vavahantsika sy idirantsika amin'ny havatr'Andriamanitra dia maka ny ten'Andriamanitra Romana 9:7 fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ivavaka isika. Andriamanitra ray misaotra betsaka anao tokoa izay ny amin'ny fahasoavana lehibe izay arotsaka ao aminay tsirairay avy ka ahafahanay mifampahery eto indray amin'ny alalan'ny teninao. Eny fanahy masina ianao tokoa ny tiana hibahan-toerana eto, ianao tokoa ny tiana hiasa malalaka eto ka dia mamela anao izay miasa malalaka amin'ny tsirairay avy rehetra. Ny osotro mahery no angatahako amin'ny piainy tsirairay avy rehetra mba hanazava ny sainay, hatakaranay sy halalanay izay rehetra tianao ambany. Ny amin'ny tenako manokana ihany koa Tompo mba tsy hiteny araka zay filazako, araka an'izay tiako, araka an'izay mahafinaritra fa ianao ny ampiteny vavako meo anany lehilahy nefa mahay Tompo, ianao no manapaka ao amin'ny lelako ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary izay rehetra mety fanelingelenana rehetra ataon'ilay ratsy dia didiko tsy manam-pahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao Jesosy rery anao ka hisandratra omem-boninahitra hanam-pahefana sy hanapaka feno amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Amen. Araka an'izany tenin'Andriamanitra voanovakitsika teo hoe fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Eny tokoa fa ny zanak'Andriamanitra riava malala dia tarihin'ny fanahin'Andriamanitra na tarihan'ny fanahy masina. Alleluia. Izao sy ianao rehefa nanaiky ny Kristy Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao dia izao hoe tsy ianao tsony no tokony hanapa-kevitra amin'ny fiainanao, tsy izaho tsony no manapa-kevitra amin'ny fiainako fa Andriamanitra mihitsy, Jesosy Kristy no efa nekena ho tompo. Ny dikan'izany dia Jesosy irery ihany no tokony hanapaka amin'ny fiainanao satria izy nefa nekenao ho tompo. Alleluia. Ary rehefa nandray an'i Kristy Jesosy isika dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny fananganananaka. Io fanahiny fananganananaka io dia na tonga nasenao tonga zanak'Andriamanitra ka nahafahantsika ny antso an'Andriamanitra hoe Aba Ray. Ny fanahiny fananganananaka na tonga nasenao tonga zanak'Andriamanitra. Alleluia. Alohan'izany indrindra hoe ahoana ny afantaranao fa tarihan'ny fanahy masina ianao na hoe ahoana no halalanao fa tarihan'ny fanahy masina ianao. Voalohany indrindra aloha dia maka ohatra kely aminao hoe misy olona anankiroa mifankazatra, olona mpifankatia mifankazatra dia ireo olona mpifankatia ireo arakaraka ny fankazarany ny iona matetika, ny resahany matetika dia mifankalala toetra izy mifankalala feo izy ka na dia hoe lavitra ny anankiray raha tsy hita amin'ny mason'ny anankiray fa amin'ny alalany hoe fampitelefona feo na dia lavitra be takinina raha dia fantany hoe feo an'ilay malalako izany na hoe feo an'ilay olo tiako izany. Dia tahaka izany koa aminasenao rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra zasenao plus zasenao mifankazatra amin'Andriamanitra plus malala anazy mitombo fahalalantsika anazy. Ary tahaka izany koa ny amin'ny fanahy masina plus mifankazatra amin'ny fanahy masina ianao dia mahalala ny fanahy masina, mahalala ny karakterany, mahalala ny toetra amin'ny fanahy masina, mahalala ny tiany, mahalala ny tsy tiany ary mahafantatra ihany koa mahay manavaka ny feoan'ny fanahy masina. Alleluia. Dia izany indrindra hoe voalohany indrindra ihany koa aloha dia hoe ny fanahy masina na hoe ny fanahin'Andriamanitra dia tena tia miasa amin'ny fahafahana tanteraka ary voalaza ny tenin'Andriamanitra izay toeran'ny fanahin'ny Tompo misy ny fahafahana. Izany hoe ianao izay nandray amin'ny fanahin'Andriamanitra na dia hoe mbola tsy vita mibatisa amin'ny fanahy masina azy ianao fa rehefa nandray an'i Kristy Jesosy ianao dia nandray an'izany fanahiny fananganananaka, nandray ny fanahy masina. Ary io fanahin'Andriamanitra io no miasa ao anatinao ary izy no ahafahanao hoe manana fahafahana, izany hoe
hoe manana fahafana manantona an'Andriamanitra izy no mitondra antsika manantona an'Andriamanitra ary rehefa ho anatsika amin'ny fanan'Andriamanitra dia manana fahafantsika zany hoe tsy miandritsika hoe presen'olona na hoe ahoana re zany hoe teriteren'olona zay vao hivavaka na hoe teren'olona amaky tenin'Andriamanitra zay vao amaky ny tenin'Andriamanitra fa ny fanan'Andriamanitra ho anatinao mety amin'ny voalohany ianao satria manahirana anao na hoe tsy hainao loatra hoe ahoana mifankazatra amin'Andriamanitra ahoana mila fianarana daholo zany raha vavy sy anadahy tsy amindray andro akory no halalanao an'izany fa na dia hoe na dia reny mpanompon'Andriamanitra lehibe reny ara dia mbola mianatra trany ary tadiko tsara fa mandra-piavin' Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra dia mbola mianatra daholo tsika satria sombotsombony ihany na dia reny mpaminany lehibe reny ara na dia reny mpanompon'Andriamanitra lehibe reny dia sombotsombony ihany no fahafantarana satria izay ny tenin'Andriamanitra na izaho izay miteny eto aminao mitondra izao afatr'Andriamanitra izao dia sombotsombony ihany no fahalalako fa rehefa tonga ilay tanteraka rehefa tonga Jesosy Kristy zay vao tanteraka tahaka anazy tsika ny fahalalantsika ny momba antsika rehetrarehetra zany hoe aza-kivy ianao amin'ny voalohany raha tsy mahay manavaka an'izany hoe fahalalana ny fanahy masina izany fa araka ny voalazako taminao hoe arakaraka ny fankazaranao aminazy no alalanao bebe kokoa anazy ary alalanao ny feoany. Alleluia. I Davida moa dia niteny hoe any amin'ny Salamy 2:7 araka ny fanan'Andriamanitra zay nampiteny azy dia hoe hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalaka alehanao hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao aho. Amen. Eto Davida dia milaza hoe Andriamanitra no hanome saina azy sy hampianatra anazy ny lalaka alehany. Raha mandinika tsara tsika dia hoe hanome saina zany hoe hanome saina ao amin'ny Davida sy hampianatra anazy amin'ny lalaka alehany. Zany hoe le saina omen'Andriamanitra ny saina voalohany indrindra dia sainao no ampiasain'Andriamanitra, tsy saina ny mpanompon'Andriamanitra hafa eny afaka miteny anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra hafa fa voalohany indrindra aloha raha manana ny fanan'Andriamanitra ianao dia manana na hoe afaka mandray tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra ho amin'ny tenanao manokana. Eny ho amin'ny tenanao manokana aloha voalohany indrindra ary izy no mampianatra anao. Izay toeran'ny fanan'Andriamanitra dia misy ny fahafahana zany hoe Andriamanitra na fanan'Andriamanitra dia tsy miasa ao anatin'ny fahazarana na ny ataoko hoe fahaterena fa kosa te-hampafantatra anao hoe mila ianao aloha miainga amin'izay fahazarana izay, mila ianao zatra mifankazatra aloha, mila ianao zatra mivavaka ianao, mila ianao zatra mamaky ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'izay fahazaranao izay no ataoko hoe hiasan'ny fanan'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo ianao dia tsy mandeha intsony araka an'izay fahazaranao izay fa hoentin'ny fanahy masina mivoaka amin'izay fahazaranao izay satria ny fanahy masina dia tsy mandeha amin'ny fahazarana na fombafomba fa ny fitondran'ny fanahy masina dia hafa mihitsy. Ary hoy izy amantsianao hoe tena zava-dehibe ny zatra manana fahazarana mivavaka, manana fahazarana mandinika ny tenin'Andriamanitra satria na i Daniel dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa intelo isan'andro izy no midera miankohoka amin'Andriamanitra mivavaka tamin'Andriamanitra satria fahazarana zany, satria efa fataony izany. Tena tsara le manana fahazarana fa amin'ny fotoana iray ianao hoentin'ny fanahy masina mivoaka amin'izay fahazaranao izay. Alleluia. Fa raha tsy zatra mifankazatra amin'ny fanahy masina ianao dia tsy ahalalana azy, tsy ahafantatra ny karakterany na ny toetra amin'ny fanahy masina izany. Ny ahafantaranao fa mitarika anao ny fanahy masina dia fandresen-dahatra
ao anatinao. Rehefa mifankazatra amin'ny fanahy masina ianao dia mahazo fandresen-dahatra ao anatinao ao. Tsy fandresen-dahatra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fandresen-dahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izany dia miteraka fiadanana. Aleloia. Raha mandray fandresen-dahatra ianao ka tsy misy fiadanana dia ataoko hoe tena gatao mihitsy ny fanahy masina. Zany hoe tiako ambara aminao zany dia le fiadanan'Andriamanitra dia tahaka ny hoe signature na hoe tahaka ny signature zany manapirofo fa fanahy masina no miasa ao anatinao. Haleloia. Ary mazava ho azy moa zany fa ny fandresen-dahatra dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, amarinanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fitarihan'ny fanahy masina dia tsy mitovy foana ozy amantsianao hoe amin'ny fahazarana amina hoe amin'ny zavatra na amin'ny toe-javatra izay fa zatra fataonao, fa ny fanahy masina dia manao zava-baovao isan'andro, dia ny anjaranao dia manavoa ny sainao hanaraka ny tenin'Andriamanitra, avozina ny saina, satria raha mijeritsika dia ao amin'ny sainao no andraisanao izay nomeny fanahy masinanao. Haleloia. Ary ao amin'ny sainao ao no andraisanao zany izay sitrapony sy izay programany hidiranao amin'ny fantanterahana ny sitrapony. Ny afantaranao fa ny fanan'Andriamanitra mitarika anao dia amin'ny fotoana hapetrenao koa ny nofinao, na hoe araka ny tenin'Andriamanitra moa Galatiana 5:7, Galatiana 5:7 azafady vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny nofo manohatra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Aleluia. Fa raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Aleluia. Zany ny tenin'Andriamanitra izany hoe raha tianao no tarihan'ny fanahy masina, raha tianao ny halalany zany hoe fitarihan'ny fanahy masina izany dia apetreo ny nofinao, apetreo ny nofinao. Ohatra ny fampetrena ny nofo dia hoe amin'ny vavaka sy fifadikanana. Mampetry ny nofo ianao rehefa mivavaka sy mifady hanina. Aleloia. Satria ty nofontsika ity mantsy dia manana zavatra maro izay tena hoe ilainy. Araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe misy filana maro ary voalaza fa reny dia tsy avy amin'Andriamanitra, ary zany indrindra ny tokony hapetrena anazy. Anjarantsika mihitsy mampietry ny nofontsika. Ary ny fanan'Andriamanitra rehefa manapa-kevitra isika dia ny fanan'Andriamanitra manampy antsika. Zany hoe rehefa mampietry ny nofinao ianao dia ny fanan'Andriamanitra no misandratra, ny fanan'Andriamanitra no mibantoerana. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra koa any amin'ny Romanina 5:5 dia ny 5:5. Romanina 5:5 dia ny 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Aleloia. Raha tsy apetrenao ty nofinao ty dia tsy hatakatra ny zava-panahy ianao, tsy halala ny zavatry ny fanahy masina ianao, tsy halala izay rehetra fitarihan'ny fanahy masina ianao. Anjaranao mapietry ny nofinao, ary tsy amin'ny fihinanana ihany fa na amin'ny fitenenana apetreo nofinao, na amin'ny fijerevana apetreo ny nofinao. Raha tokony hijery telefony ianao, za tsy miteny hoe ratsy mijery tele, fa apetreo ny nofinao. Tena ataovy mifady koa ny masonao, ataovy mifady ny sofinao, ataovy mifady ny vavanao. Araka an'izay tena hoe mangina, tsy hoe mifady hanina ihany fa mifady ny amin'ny fitenenana rehetra. Haleloia. Zay natao hoe mampietry ny nofo mba hisandrata ny fanan'Andriamanitra, mba hibahany ny fanahy masina toerana. Ary
hoe ny afantaranao hoe nytariam fanan'Andriamanitra ianao dia amin'ny fotoana izay koa ankalanao ny asan'ny nofo na ankalanao zay mety filana maro. Nisy fotoana ianao mety hoe mbola tsy nampaninanao loatra ny lainga na de kely azy, fa amin'ny farany ianao de hoe fa hoe am'izao ianao na hoe am'izao fotoana izao ianao de ohatra de efa makala izany. Ny antony de satria navelanao fanahy masina hibahan-toerana, navelanao izy hibahana, tena hoe napetrenao ny nofonao, ka plus mifanan'Andriamanitra avelanao hibahana sy avelanao hiasa malalaka de plus mahalala anazy ianao ka mahalala ny fitariany, mahalala ny feoany, satria hozy izy Jesosy ihany koa hoe ny ondriko dia mahalala ny feoko na hoe mihaino ny feoko. Atao andraso angeva kitsika vetivety atao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 10 dia eo amin'ny 9 fa 7 zafady Jaona 10 dia eo amin'ny 9 fa 7. Ny ondriko mihaino feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka. Amen. Raha tianao ny anaraka an' Jesosy Kristy dia tsy maintsy mihaino ny feoany ianao. Ny ondriko izy Jesosy dia mihaino ny feoko, ny ondriko mihaino ny feoko. Tsika nondron'Andriamanitra ary mila tsika manaraka an' Jesosy Kristy. Fomba ahoana moa nanarahanao an' Jesosy Kristy raha tsy mihaino feoany ianao? Fomba ahoana moa ny anarahanao fanahy masina raha tsy mandre feo amin'ny fanahy masina ianao? Ka izany indrindra hoe avelao ny fanahy masina, apetreo ny nofonao dia avelao ny fanahy masina hibahan-toerana. Fa raha ny nofonao mibahan-toerana araka ny tenin'Andriamanitra dia nofo sy ny fanahy dia mifanohatra. Ka raha ny nofonao mibahan-toerana dia lasa ny nofonao mibaiko anao, ny filana ny manjaka ao aminao. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no mibahan-toerana fa metro ny nofonao dia ny dikan'izay dia fanan'Andriamanitra no maka ny toerana sy izy no mibahana sy mitarika anao. Haleloia. Ary io fanan'Andriamanitra io araka ny Jaona 4:4 ao amin'ny Jaona 4:4 diny fa 9 sy fa 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izao angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia mifanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hita na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Aleloia. Io fanan'Andriamanitra io tsy aiza aza zany hoe aza miandry ianao feo latsaka avy any an-danitra na feo avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay ianao vao hihetsika, fa voalohany indrindra ny fanan'Andriamanitra dia tsy aiza fa eo aminao araka ny tenin'Andriamanitra ary ao anatinao. Zany hoe ny fanan'Andriamanitra ao anatinao izy no mitarika anao ka raha mandray ianao dia ao anatinao, avy ao anatinao ihany ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra. Tsy avaiza fa rehefa avelanao izy hibahan-toerana, rehefa apetrenao, rehefa avelanao izy hisandratra amin'ny fiainanao dia izy no hitarika anao. Ary tsy avaiza ny fitariananao fa avao anatinao ihany, ao anatinao. Araka ny tenin'i Davida hoe hanome sainanao izy no hanome sainanao. Zany hoe any amin'ny sainao no ny sainao no ampiasainy. Ary tadidio tsara fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa raha araka ny fanahy ianao dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Haleloia. Ny fanahy masina ny hitari-dalana anao amin'ny marina rehetra araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra eo amin'ny Jaona 4:7 dia izany hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ary mamela azy tena hoe hibahan-toerana, mamela azy ianao tena hoe anambara aminao ihany koa izay tiany ambara aminao, manana fotoana, mio fotoana izy tena hoe izarany izay rehetra ao am-pony, satria izay na dia izay mbola tsy fantatra ao ary dia ho ambarina izay tsy mbola ataoko hoe mbola tsy fantatra ao dia ho ambarany aminao. Haleloia. Voninahitra ny eo an' Jesosy Kristy.
Halleloia. Misaotra anao izay Andriamanitra rainy amin'ny teninao ary misaotra indrindra fanahy masina fa miaraka aminay eto ianao. Izay rehetra tsy voazarako teto na tsy voambarako tenao ny ameno. Eny Andriamanitra, raha misy koa Andriamanitra mety hoe diso tafa ohatra Tompo dia ianao ihany koa Andriamanitra no anaisitra izany. Ho voninahitra ny anaranao ka dia misy matoky a Jesosy fa androany ny teninao dia hamelombelona satria velona sy mahery ny teninao. Ka dia miasamy tsirairay avy ianao fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia. Amen.